Delestas Fairano tsy azo ekena intsony ka miantso ny tompona andraikitra hitady vahaolana maika sy maharitra. Komina Ampani sy Miandrivazo resy ny ben'ny tanàna lanim-bahoaka nampandresena ny kandida-panjakana. Komina Dabolava distrika ny Miandrivazo ben'ny tanàna tsy ara-dalàna no tsy voafidin'ny vahoaka no nahazo ny toerana. Manatra ny fiarabana tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Asaina ampanajana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny pejiny politika mifandraika indrindra amin'ny fifidianana loholona no isataratsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Mitoy ny tsy fanaran-dalàna sy ny fanitsakitsahana lalam-panondriana ataon'ny mpitondra fanjakana ankehitriny manoloana ny fisisiana amin'ny fanatanterahana amboletra ny fifidianana loholona. Ny mpifidy vaventy no voalazany lalàna fa tokony anatanteraka izany, saingy mbola misy amin'ireo komina no tsy manana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina, saingy izao isisian'ny fanjakana izao ny fanatanterahana ity fifidianana ity. Tsikaritra fa tsy maleo tena ihany koa ny seny hoy ny fanazavana nataon'ny mpanao politika. Tati-baovao ny Ando Miaratiana eo amin'ny sary sindatsariny Tahiriny Aina. Komina maro manerana ny Madagasikara izay nalana ireo kandida avy amin'ny fanoherana no iarany tsindry. Isan'izany eo amin'ny komina Miandrivazo. Misy amin'ireo kandida mpanjakana no resy kanefa nampandresen'ny fitsarana fotsiny tsotro izao. Misy ihany koa ireo naresy saingy nodidin'ny fitsarana nofoanana ny fifidianana tao aminy. Tsy misy fanajana lalàna eto ary tsy mipetraka ny mangarahara sy ny fahamarinam-pifidianana ho ny solombavam-bahoaka no sady sekretera jeneraly ny Antokotsiko i Madagasikara. Zany hoe efa tsy voaja le lalàna ary lehibe ny tanàna efa amperinasa ary hosoloana indray. Ny manarak'izay dia misy ihany koa be ny tanàna notendrena hoe tsy maintsy averina ny fifidianana kanefa tsy misy manatanteraka an'izay. Dia ny fanontaniana mipetraka izany mahagaga mihitsy. Inona marina ny tena antopisian'ny seny zany sy ireo rafitra misy eto amin'ny firenena na ny indrindra ny rafim-pitsarana ny mpanatanteraka anatanteraka ny zavatra tiany fahefana mpanatanteraka fotsiny ve zany satria tsy ara-dalàna mihitsy tsy voapirofo tsy mahabe ny tanàna an'zareo fa navoaka ny Conseil d'État ny manafoana an'izay didy izay. Mbola misy eo lany ny fanehoan'ny seneny sy fahaleovantenany amin'ny fikarakarana ny fifidianana. Isan'izany firosoana amboletra amin'ny fifidianana olona. Misy lalàna mamaritra ny fifidianana olona saingy tsy tantaratra ny fanajana izany ho ny fanamafisana. Alohan'ny tokony anatanterahana an'izay fifidianana izay dia tokony miseho ny seny manazava fa tena atokisana tokoa ny fikarakarana ny fifidianana satria izy aloha tompony nantoka voalohany dia mba hanana ny olona fitokisana hoe tena fifidianana satria zay efa mahita fa sarotsary fifidianana fotsiny le izy fa zay tiany ny mpanatanteraka atao no atao ka mitsotra indrindra tendreo fotsiny le loholona dia amin'izay sady tsy mandany volam-panjakana. Ny fanaovana ny fifidianana izay nodidin'ny fitsarana fa ho averina no tokony masoana ho ity solombavam-bahoaka ity sady mandrebiriby samby-bahoaka no mandalo volam-bahoaka ny fanaovana kisarisary-pifidianana tahaka izao. Rehefa misy ny fifidianana dia matetika eo amin'ny andresen'ny kandida ny fanoherana no mipetraka ny olana. Anisan'izany le resako teo amin'ny Miandrivazo rehefa mandresy ny fanoherana dia averina ny fifidianana na ravahan'ny Conseil d'État ny didy manendry azy ho ben'ny tanàna. Raha tsy haivana ny tantara tamin'ny 2019 dia nanana ben'ny tanàna ny Antokotim malany teo Moramanga nitendrena indray avy eo fa tsy maintsy averina ny fifidianana. Iza ny tompony nantoka voalohany manendry ny datim-pifidianana. Tsy maintsy miainga avy any amin'ny senia ny manao ny proposition ana daty calendrier anaovana ny fifidianana. Ka ho an'ireo ben'ny tanàna rehetra naverina ve na tamin'ny 2019 na ny fifidianana farany teo efa namoaka calendrier ve ny senia hamerenana ny fifidianana dia averina roviny. Efa namaly ve ny gouvernemanta hoe manaiky ny proposition na daty nataon'ny senia amin'ny famerenana fifidianana sa tsy ary ireo ben'ny tanànareo tokony hifidy ny loholona. Inona ny mahamaiky hamoaka calendrier fifidianana loholona kanefa ny calendrier anaovana fifidianana ben'ny tanàna izay hifidy ny loholona ary tsy avoaka ihany koa. Sa dia efa araka ny teneniko teo ihany hoe maninona tsy tonga dia tendrena fotsiny izay loholona hoaingana fa sady mandrebireby saim-bahoaka fotsiny mandany volam-bahoaka fanaovana saritsarina fifidianana toy izany. Rehefa nekeny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana dia nankatoa avy ny gouvernemanta ny daty ny 1 Desambra anatanterahana ny fifidianana loholona eto Madagasikara.
nanamafy moa ny seny fa tsy misakana ny firosoana amin'ny fifidianan'olona ny fabangana ireo mpifidy vaventy amin'ny komina sasany andrasana ny toyiny. Mbola manodidina izay tontolon'ny fifidianana izay hatrany dia ahitana ny any ben'ny tanàna ny commune Ampany district ny Miandrivazo raha namoaka didy ny fitsarana ny zoma lasa teo fa tsy lany ben'ny tanàna indray ny tenany taoriny disadisa-pifidianana tao antoerana. Nampandresena ny kandida-panjakana na dia hitany baribary aza ireo osoka sy ny tsy fahanaran-dalàna maro ny tranga tamin'iny fifidianana teo iny ny antsipriana izay. Ny baribary ny osoka nataony kandida-panjakana sy ny tsy fanaran-dalàna nandritra ny fifidianana ben'ny tanàna tao amin'ny komina ambanivohitra Ampany district ny Miandrivazo faranteo. Lany ben'ny tanàna ara-dalàna ny kandida Fraisankina Lanto Sakalava taorian'ny vokatra samihafa rehetra nivoaka ary no mafisy ny fitsarana. Tsy nanaiky izany anefa ny kandida-panjakana tao an-toerana ka nampiakatra ny raharaha ny volana aogositra lasa teo. Nivoaka ny didiny zoma teo, aterana ny any ben'ny tanàna fa resindray ny tenany ka nampandresena ny kandida-panjakana manoloana ireo osika maro. Rehefa teo ary zany dia nivoaka amin'izay koa ny vokatra ofisialy manambara fa lany ben'ny tanàna ny tenanay tamin'izay fotoana izay namoaka an'izay ny TA dia lany ben'ny tanàna tokoa ny tenako izay avy eo amin'ny vovondrana Fraisankina. Tsy nionona amin'izay nefa ry zareo tao amin'ny Herimara fa mbola nampiakatra taty amin'ny filan-kevim-panjakana taty amin'ny Conseil d'État. Dia nandeha moa ny audience taty amin'ny Conseil d'État tamin'ny fahavalon'ny volana aogositra lasa teo. Dia rehefa tao moa izy dia nahemotra satria ny antony anemorany azy ony dia mbola nafatra pli avy any Tuiliara avy any amin'ny TA. Rehefa tonga tokoa moa zany ny pli avy any TA Tuiliara dia narosony zareo ny audience tamin'ny faha-9 ny volana aogositra lasa teo. Rehefa tao tokoa zany dia tonga tao tokoa ny pli niarana hita teo ary rehefa nisokafana ny pli tao amin'ny bureau de vote ny Ampania dia tena akory monétaire fa tena tsisy zavatra niova tao 10 ny vatony tao. Ny sahana koa ny liste électorale ny jerena ihany koa zany liste ny tonga nandatsabato izay voamarina amin'ny alalan'ny sonia moako zany. Rehefa ny sahana ny mpifidy tonga nandatsabato dia nanome 720 ary zay ny tena olona tonga nandatsabato tany amin'io bureau de vote io Ampanio tsisy niova. Rehefa ny sahana tsirairay moa zany ny vato azonay candidat tsirairay koa dia tsisy niova na ny vato fotsy na ny vato maty fa ny anlarana voalohany izay lazainy fa 50% dia 50. Manahiraka izany ny tenany ny amin'ny fisiana tsindry kolokolo sy kajikajy politika ao ambadika ity raharaha ity tranga izay mety isy fandraisany amin'ny fifidianan'olona ho avy io hoy ny fanamafisany. Dia navoaka moa ny didy tamin'ny zoma heriny teo zoma lasa teo dia inona akory ny atairana moa zany fa dia resy zany ny vatantenanay dia nampandresena ilay candidat Herimara izay nampandresena amin'ny alalany hoe tsy atako hoe inona ny antony tokony haresanay manoloana an'ireny proof izay nafariny zareo avy eo amin'ny parquet izay naseho teo dia resy moa zay zao raha misaina tsy miangatra raha diniko amin'ny saina tsy miangatra ary amin'ny tena hoe amin'ny fijery mahitsy dia tena hoy izay hoe misy ny atao hoe tsindry tao anatin'izay zavatra zay ngambany hoe iaho ary eo ihany ilay tsindry tena misy ny atao hoe kolikoly tena nisy kolikoly io zavatra io matoa eo anatrehan'ireny proof hita maso ary ny arahana hita reny ve dia mbola sahany mpitsara-pamoaka didy ao anatin'izay hoe hampandresy an'ilay candidat ny Herimara. Mety misy ihany koa zany ny kajikajy satria iarahantsika mahafantatra efa ho tonga zao ny fifidianana loholona izay varitry ny tao amin'ny seniny daty hoe amin'ny faraiky amin'ny volana Desambra dia mandeha ilay kajikajy satria mikatsaka an'ilay maronisy dia tsy maintsy atao zany izay amingam-pinganana izay tsy mitovy firena amin'ny neo amin'ny fitondrana zany. Zay zany hitako ny kajikajy ao anatin'izay zavatra zay. Tsy azo ekeny ny tranga manimbazimba ny safidim-bahoaka toy izao hoy ny faneho-kevitra. Mbola janona ao amin'ny district ny Miandrivazo izay hatrany isika fa ao amin'ny commune Dabolava kosa indray dia ben'ny tanàna tsy voafidim-bahoaka no nomena toerana ao amin'ity commune ity. Taoriny ny fanatanterahana ny fifidianana faranteo. Nisy ny fahadisoana tamin'ny fikirakirana vokatra navoaka ny tribunal administratif ary ny aika izany izy ireo ka nampiakatra ny raharaha teo anivony filan-kevim-panjakana. Saingy hatramin'izao niemotra indroa tsy nisy toy ny makasika ny fangatahana fanafoanana didy izay nivoaka io.
tsy misy antony tokony anaovana fifidianana raha izao zava-misy izao, hoy ny fanamafisany candidat ny firaisan-kina tany antoerana izay lanim-bahoaka raha ny safidim-bahoaka no vohitsakitsaka toy izao. Ny Antsipriana izay. Mamoitra ny zava-misy eo amin'ny komina Dablava, distrika Miandrovazo. Be ny tanàna tsy lanim-bahoaka no mepahifana na dia miariary zahoaza ny pirofo manamarina ny tsy fahalana iny. Ny voaka mpandresy tamin'ny voka-pifidianana vonjimaika navoaka ny seni sy ny SRMV tamin'ny tombony 770 ny candidat larana fahatelo Randriana Solo Daniel avy amin'ny firaisan-kina. Nivadika nefa izany rehefa namoaka didiny tribunal administratif ka resy indray ny tenany. Ny fitsarana taorian'ireo fitoriana fa nisy fahadisoana tamin'ny famoam-bokatra ka nampiakatra ny raharaha mitaky fanafoanana didy teny amin'ny Conseil d'État. Fokotany anankiray zany tao amin'ny commune Dablava atao hoe Betamtamo novaindrareo ny vokatra tao raha nahazo 350 izy tao anatin'ny fokotany dia novaino 350 sy 300, izany hoe nisy vato 200 zany nanapindrareo an'ilay izy. Dia rehefa tonga tany amin'ny TA moa zahay tao aorianan'ny famoahana vokatra ofisialy tany Toliara dia niaiky ny tao amin'ny TA fa nisy fahadisoana tokoa tao anatin'ny matériel voaraindrareo rehefa natao mifampitahana dia hita fa nisy fahadisoana tao dia nanaiky zareo ary nanao taratasy izy hoentinay nankaty amin'ny Conseil d'État hoe mangataka izay ozy mba ho foanana ny didina voakanay fa misy fahadisoana matériel tonga teto aminay dia diso ny vokatra navoakanay dia mangataka izay atao amin'ny administratif Toliara fa diso ny vokatra navoakanay iny dia mangataka anareo any amin'ny Conseil d'État hozy izy mba hanafoana ny didiny. Mazava avokoa ny antota taratasina ady rehetra nentina manoloana ity raharaha ity saingy nahemotra indroa miataona ny fampiakaran'izany tamin'ny volana Jolay teo ka tsy misy tohininy hatramin'izao. Mitaky ny hanafainganan'izany ny ben'ny tanàna lalan'ny-bahoaka. Rehefa taty moa zay nanomboka tamin'ny volana Marsa zay tonga teto Antananarivo dia niandro ny audience satria efa tafiditra tany ny dossier-nay tamin'ny 14 avril tafiditra tao amin'ny Conseil d'État ny dossier-nay rehetra. Tamin'izay zany natao hoe complet ny dossier. Dia niandro ny audience nandritra an'izay fotoana izay dia tonga ny tamin'ny 7 Jolay dia nisy affichage tao fa mandeha ny audience anay. Rehefa tonga nefa izay fotoana izay dia nihemotra ilay izy. Nihemotra ho herinandro taty aoriana tamin'ny 14 Jolay indray dia niandry zahay. Rehefa tonga ny 14 Jolay dia nihemotra tsisy daty ilay izy. Dia hatramin'izao moa mbola tsisy daty mipetaka ao andehanan'izay audience anay izay. Mitaky fanazavana amin'ny Conseil d'État izy ireo ny amin'ny firehareana sy filazan'ny ankilany fa dossier classé ny an'ireo mpitory. Zareo moa zany amin'izao dia mirehare fa natao dossier classé hono ny dossier anay. Dia izay indrindra zany mba hangatahanay fanazavana ao amin'ny Conseil d'État hoe misy ve ny dossier classé zany ao anatin'ny fitsarana raha ohatra ka hoe misy ady hoentina aty amin'ny Conseil d'État dia misy tokoa ve zany dossier lasa dossier classé zany ao anatin'ny. Tsy misy antony tokony hanaovana fifidianana noho ny fanamafisana raha izao fihetsika manitsakitsaka ny safidim-bahoaka izao ka nomezana vahana ny olona tsy lanim-bahoaka indrindra ny fizirizirina tsy hamoaka ny didy fanafoanana. Raha hoe ny zavatra ohatr'izany zany no atao tsy foanana le didy na hoe avela mitondra le olona manao an'izay dia tsy hitako intsony izay antony tokony asiana fifidianana zany satria ny safidim-bahoaka zany amin'izay dia tsy miatra, tsy jeren'ny fanjakana na tsy jeren'ny fitsarana zany le safidim-bahoaka fa zay tiany fitondrana atao na tiany lalàna atao manoloana an'le izy dia izay zany no manan-kery ao anatin'ny amin'izao fotoana izao. Dia lasa tsisy dikany zany le fifidianana ataon'ny safidim-bahoaka satria ny safidim-bahoaka tsy ankatoavina. Andrasana ny toy ny raharaha. Fa miantso ny solombavam-bahoaka ifampidinika sy ifandray mba hiasa ho amin'ny vahoaka sy ireo vondrokery ny avy amin'ny fanoerana anovana ny firenena ka tsy anaiky ny fempitom-piasana fahatelo ho an'ny mpitondra ankehitriny ny avy amin'ny antokitana.
Manana azon-damosina ny député amin'ireo firenena toa ny Japon, Frantsa ary Nepal ka mahavita mampametra-pialana ny Prime Ministre rehefa tsy mahomby ny fitantanana. Fa tsy toy ny eto Madagasikara kosa fa miankina tanteraka amin'ny fitondram-panjakana ny solombavam-bahoaka eto. Ilaina ny firaisan-kina sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpanohitra ary ny vahoaka mba hanavotana ny firenena ho iatrany ny fanazavana. Ny antsiprian'izay tateriny Narcisse Karazafy eo amin'ny saritsin-dratsariny Mbola Avatsara. Japon, France ary Nepal firenena lehibe telo izay samy nametra-pialana ny Prime Ministre tao aminy rehefa hita fa tsy mahomby ny fitantanana. Ohatra tsara fakatahaka ireny zava-misy ireny hoy Christian Taber, kanefa ireo solombavam-bahoaka eto an-toerana dia miankin-doha tanteraka amin'ny fitondrana ny akamarony ka sarotra ny isian'ny fanajana ny lalàna. Manana azon-damosina ary mijoro amin'ny mampisolo vava ny vahoaka azy ny député tamin'ireo firenena ireo matoa nahavita nametra-pialana ny Prime Ministre tao aminy hoy ny fanazavana. Fa maharaka an'izay masolombavam-bahoaka an'izay dia tsara lahataka zany regny tanda zavatra nitranga any amin'ny firenena dehibe any velany reny oharina amin'izany moa ny firenena zay nanjanaka asika i la France aloha. Hitatsika igny zany le zavatra nisy tamin'ny Prime Ministre François Bayrou zay nametraka le vote de confiance izy. Ka raha ohatra koa zany ka mba kanty hoy zay sud-est zay mba manana fagnahy mba mahalehilahy be ny mpitondra eto amintsika dia ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta rehefa ka maharisarisa ihany no ny fahatahorana an'le hoe sao dia mandeha le motion de destitution ary amin'ny ACC reo député reo satria tratra an'izay koa manko reo. Le problème etony dia sotra ny fahatorana aloha reo député reo zay vao nahazo an'le casquette Irmara. Ary reo député Irmara reo za tsy milaza hoe tsy lany daholy fa betsaka am'ireo ny tsy lany fa ny lanina fotsiny. Dia les conditions hoe raha vao anao mivadibadika eo dia tonga dia destituena anao amin'le maha-député anao dia miakatra ny ataontsika eo deuxième liste zay manaiky an'izay zavatra atao eo. Ka raha ny any France zany tsy miseho zany, raha ny Japon regny tsy miseho, raha ny amin'le firenena tenenao anankiray teo tsy miseho zay zavatra zay satria tena mijoro manana azon-damosy le parlementaire agny. Miantso ireo solombavam-bahoaka rehetra tsy hankanavaka araka izany mba hikiando sy famidinika mba hijerakaiky izao zava-misy eto amin'ny firenena izao fa indrindra tsy hanaiky ny fikonokononana isian'ny fempitom-piasana fahatelo ho an'ny mpitondra kehitriny. Efa nitarika ny fanoherana hoy Christian Taber fa ny vahoaka no mbola matory. Efa misy lehibe ny vondrona parlementaire fanoherana anao ndanareo fampitako risque mba miady hevitra efa trop mihoatsy ny tokony atao loatra ty ao aminareo reo dia misy solombavam-bahoaka mihitsy agny amin'ny adidan'igny 5e arrondissement igny zay nahafantatra ary nanao an'io constitution zay nampandany an'io amin'ny article 45 indray mandeha azo avoazina ny filatsahany filohan'ny république amin'ny suffrage universel 2 mandat ihany ary amafisina zany ary amin'ny article 163 na 162 ny lalam-pandrenina tsy azoko tigny même na amin'ny conseil des ministres ka hitady mandat fahatelo fanitsikitsagny miopef lalam-pandrenana eto amintsika zany tsy azo ekegny zany manainga ny vahoaka malagasy rehetra manainga nireo mpitarika politika sy vondrona politika rehetra surtout ny avy aty amin'ny extra parlementaire zay tarity ny président Marc Ravalomanana amin'izao fotoana zao mifanoherana ao amin'ny resaka vondrona firaisakina zany na arika amin'ny izy koa moa le avary amin'le anankiray le nizara roy zareo teo igny ka za miteny fotsiny hoe manainga atsika rehetrarehetra regny aza mena tsigny zay mpitarika fa nareo vahoaka mihitsy no mbola matory amin'izao fotoana zao. Tsy vitan'olo tokana ny fanavotana ny firenena ho iatra n'ity mpanao politika ity mila mirahina fa indrindra miara-miasa ny vahoaka ireo vondrikery fanoherana rehetra tsy hankanavaka ary ireo mpitandro ny filaminana izay tokony ho tandroka arony vozona ho an'ny vahoaka mba hiara entana hanavitra ny firenena. Fa zay dia efa nitarika igny nareo zao sisy mpitarika tamin'ny Barea isoragna nareo zay nivoaka isaky ny elakelan-tragno nareo ka aizany tsaratsara kokoa iaro amin'izay fiandriana pirenenantsika zay zay fa hiala amin'ity fijaliana ity toy zay le Barea mahafinaritra fa le mahasoa atsika mihitsy ange io kitinay anareo hoe ndao amin'izay tsika hiara irona iainga avy amin'ny tena fagnivagny marina miaraka amin'reto ray aman-dreny mbola masamby joro reto miaraka aminay mpitarika jeune mitovy amintsika ndao tsika ampitovy hevitra ny ao amin'ny assemblée nationale ataovy devoir anareo ataovy si motion de censure akory ny tokony ataonareo fa motion d'empêchement satria raha any amin'ny lohany zany ny tapaka dia tapaka daholo ny réseau rehetrarehetra ka hoy zao hoe manainga anareo regny aho hoe mba mitongava saigna amin'izay fa tsy efa hoe raikitra le mouvement ieresana vahoaka ho anitafaka koa ohatran'izay mijoroa fa aza manao mba jerevy regny frère d'arme anareo ataon'Afrika regny capitaine Ibrahim Traoré capitaine
mba jerevy regny mba halao tahaka reny ka hoy zao hoe aza manao miaramila angamela agnatika agny avao rehefa raiky tsy asakoriky vao hoe aiza ny oasaniko ny tongotrako eto fa hoy zao hoe miaraka zany atsika anarina ny firenegna. Maro ireo fampanantenana pokaty sy ny famoteana ny firenena nataon'ny mpitondra fanjakana ankehitriny ho ihatrany Tabera Christian ka tsy azo ekena itsony andrasana araka izany ny fivoarany toedrara. Vao makasika ny tontolon'ny angovo kosa dia tsy rariny ka tsy azo ekena ny délestage sy ny tsy fisindrano atoloky ny jirama ho an'ny mpanjifa kanefa ny facture tsy tapaka isam-bolana hoy ny mpiaro ny azon'ny mpanjifa. Efa ambolana maro no tonga tao Tomasina ny groupe électrogène voalaza fa amahana ny olany herinaratra saingy atreto tsy hita ny finiavan'ny fanjakana ampiakatra izany eto Antananarivo ho iatrany ny fanazavana. Mila fandraisana andraikitra aingana sy mazava avy amin'ny tompona andraikitra isoroana ny etsi-bahoaka sy anatsarana ny atolotra ho an'ny malagasy eo amin'ny resaka jirama sy ny rano. Toy izao indrindra no atsipriana izay vaovao izay. Aiza ilay groupe nambara fa novidiana mba hamahana ny olany angovo eto amintsika hoy ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa nametra-pantaniana, ny jiro tapaka lava, ny rano zarara misy kanefa ny facture alofoana tsy rariny ary tsy azo ekena itsony hoy ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa ny délestage sy ny fahirano atolotry ny orinasa jirama ho an'ny mpanjifa amin'izao fotoana izao. Olana efa hita teo moa le resaka hoe groupe électrogène ngeza be efa 10 volana lasa angambo zay no hoe efa petraka tao Tamatavia ilay groupe électrogène. Fanontaniana zany teny hoe aiza zany zao le groupe électrogène. Raha ny zavatra hita sy noresahana manko tamin'izay teny hoe ratsy tsy mazaka ny groupe électrogène hoentina ty Antananarivo io ny lalana ny Tamatavy intsy. Zay zany mahatonga any amin'ny teny hoe iza ny tompona andraikitra tokony hijerana zay lafiny teknika atongavany groupe électrogène io satria amin'ny ankapobeny kosa ny vahaolana à court terme efa nisy fa ny mpanatanteraka no ataontsika hoe mitaveravera amin'ny zavatra tokony ataony. Fehany zany dia tsotra toy ny rano sy ny vary ny mpanjifa sy ny orinasa jirama ka aoka kosa re mba tokony isiny ny fanajana voalohany indrindra ny eo amin'ny lafiny sehatra ny zany atao hoe fanaparitahana ny herinaratra na ny rano koa ary zany fa tsy ekena kosa ny hoe andeha ampataovana facture ny mpanjifa nefa tsy mifanaraka amin'ny service izay atolotrany ny zavatra omen'ny orinasa jirama. Olana mitarazoka eto Madagasikara ny délestage sy ny tsy fisian'ny rano ho iatran'ny fanazavana izay misy fiantraikany betsaka amin'ny andavanandro ny mponina raha 520 isanjato ny mpanjifa noho ny taraina noho ny fahatapahan-jiro sy ny tsy fisindrano teo aloha ankehitriny dia 520 isanjato no mikaikaiky tsy azo lavina fa maro ny antony mahatonga io krizy io toy ny fiovan'ny toetry ny andro, ny tsy fahampian'ny solika, ny fikorotana ny tambazotra ny herinaratra ary ny olana ara-pitantanany eo anivon'ny orinasa jirama kanefa mila mitady vahaolana maika sy maharitra ny tompona andraikitra ho iatran'ny fanazavana. Raha tamin'ny 3 volana lasa izy ahay nandray teo amin'ny 520 isanjaton'ny mpanjifa zao izy efa tafiakatra 520 isanjaton'ny mpanjifa no mametraka fitarainana satria normal be zany satria nazadiny fa 70 isanjaton'ny maherin'ny mponina malagasy ane ka mivelona amin'ny famelomantena ary famelomantena miankina amin'izany atao hoe herinaratra zany. Ankilany nefa nisy nireny communiqué zay napetraka ny orinasa jirama reny no hoe niezaka ny fanazavana ny antony sy ny délestage. Tsy zavatra vaovao amin'ny mpanjifa zany ary tsy zavatra vaovao anay mpiarany zon'ny mpanjifa naheno n'izany atao hoe fivoahan'ny toetrandro aho hoe ny solika tsy misy aho hoe ny kabla tapaka hoe etsetra izay mety ho prétexte hoentin'ny orinasa andelemena an-tsaina ny mpanjifany fa ny joronay eto amin'ny mampiarany zon'ny mpanjifa anay kosa dia miteny izy hoe tsy rariny raha isan'andro lavoreny tonyreny ny fanapahana an'ity jiro ity satria zoan'ny mpanjifa no misitraka jiro tsy tapaka satria mandoa facture ara-dalàna izy ireo. Tsy ekena ny fandoavana vola tsy mifanaraka amin'ny tolotra omeny jirama ho iatrany ity vondrona ity
raha ambara fa maloto ny solika ampiasain'ny jirama dia mila mandray andraikitra ny ofisy malagasy misahana ny solika na ny OMH satria tafiditra ao anatin'ny asan'izany. Mila hiverenana ihany koa ny fandiniana ny fananganana ny tohodrano na ny dam amerenana amin'ny laoniny sy hanavotana ny sehatry ny angovo izay fapotika tanteraka. Ankoatra izay tokony handinika ny fampiasana angovo vaovao toy ny angovo nukleary ny firenena mba ahafahana mamokatra herinaratra bebe kokoa eto Madagasikara. Teneniny orinasa jirama koa zany no hoe ny solika maloto ole rehetra zay ny le teniko hoe prétexte aza dia atao be loatra fa lasa manahira-tsaina ary mampatezitra vahoaka. Fa rehefa hitanao fa maloto ilay solika izay ampiodina an'ilay groupe électrogène mba hanome herinaratra dia efa misy ny atao hoe office national des hydrocarbures eto Madagasikara mba mijery ny lafiny teknika ny solika io ny hoe alefaso rehetra ny manao dame tsika io zao vao aingana fantatsitsika fa Ethiopie izay lazolazainy hoe firenena mahantra nanao an'ilay dame izy inona moa le hoe dame ny dame mane mazava ho azy fa fanongonany rano mba hoentiny edivana amin'ny haitany sy fiovavan'ny toetrandro amin'ny fotoana tokony ilaina anazy tahaka izao satria hoditra amin'ny maitany tsika izao ka dinindray le prétexte hoe maitany efa maitany zany le rehetra efa isa taona ny maitany ka anjaranao zany ny tokony ny prévoir dia ny meloha. Mila fandraisana andraikitra aingana sy mazava avy amin'ny mpitondra sy ny tompona andraikitra rehetra izao zavatra iaina na isam-baravarana izao ho iatrany ny fanehoan-kevitra hisorohana ny fitarany ka hivadika ho hetsy-bahoaka sarotra fehezina. Vaovao makasika ny fitaterana eto Andrenivohitra kosa indray dia ao anatin'ny fampidiniana sy ny fakakevitra ny amin'ny firosona makany amin'ny fampanaran-dalana ny taxi moto ny fiadidina ny tanàn'Antananarivo amin'izao fotoana izao. Mazava ny an'ireo mpisehatra fa mila mifanaraka amin'ny zava-misy iainan'izy ireo ny fepetra raisina mba hisy ny marimaritra iraisana. Mitaky ny ametrahana fepetra sy fanaraha-maso manoloana izany kosa ny ampanolo-tsaina ny tanàna. Nantsipriana izay vaovao izay tateriny Andomiaratiana eo amin'ny sary sindratsary ny Tahiriny aina. Miroso amin'ny fandridrana sy fanomezana endrika ara-dalàna ny taxi moto ny fiadidina ny tanàna n'Antananarivo amin'izao fotoana izao. Dingana voalohany makany amin'ny fanatanterahana izany fivoriana voalohany miaraka amin'ireo mpiantsehatra. Fionana izay miompana amin'ny fankakevitra fampafantarana ny torolalana sy ny fitsipika ifampifehezana. Resahana tao anatin'izany fampidirana ny taxi moto ho ara-dalàna anaraka ny finitra sy fepetra voafaritra. Miroso makany amin'ny fampanarahan-dalàna ny taxi moto tsika. Fa tsy mbola tonga any amin'ilay izy hoe ara-dalàna tanteraka ny taxi moto. Ny dikan'izay mbola be da be zany ireo etapy tsy maintsy ho lalovana. Izay vao afaka mamaly tanteraka an'izay fa ny zavatra hivoaka ao aorian'ny fampidiniana zany no lasa ho avadika ho fitsipika iraisan'ny rehetra. Entitra ary mazava kosa ny an'ireo taxi moto manodidina ny arivo mivondrona ao amin'ny VMTM na ny vondrony mpitondra taxi moto eto Antananarivo tsy manaiky ny fiantsona ny taxi moto amin'ny endriny vaovao eny Analakely. Ferana ho 10 alina ariary ny patente araky ny fanaran'izy ireo fa tsy 10 alina sy ray tsy mitovy amin'ny taxi ville. Ireo tapakaretso ireo zany patente zakanay 50 000 ariary na amin'ny alalan'ny alina zany. Fa izay tsy zakanay no ampidina taxi 150 000 ariary zany. Zakatsika ve zany? Tsy zakanay zany. 5 alina zay atony satria olona ray no entinay. Hatramin'izay tsy hitovy koa ny gabarit. Ny 4 roue sy ny 2 roue tsy mitovy. Ny anay olona anankiray zara fa mahita course anankiroa amin'izao no le gaboraraka. Mila mena parking zay satria izay vonona andoha volam-panjakana. Mikasika le parking ao Analakely tsy mety aminay io atoby anankitelo. Alao hiverina amin'ny laoniny le parking. Satria efa manana le mpanjifanay zay na zatra hatramin'izay teo amin'le parking vola volainay hatramin'izay. Izay aloha tsika tsy manaiky lokony. Eo programme antsika hatramin'izay zany tsy mandoko moto. Fa raha ohatra ka ilaina le logo dia apetraka amin'ny logo. Tsy misy lalàna eto Madagasikara fa afaka hanaovana fitaterana ny kodiaran-droa saingy noho ny letrezana no nampidirana ny taxi moto fitateram-bahoaka eto Antananarivo ny mpanolo-tsaina ny tanàna. Mitaky fepetra mazava sy azo ampiarina ny fikasana fampanaran-dalàna ny taxi moto ho ny fanamafisana. Mila mazava ao anatin'izany ny fisina lalàna manasazy hisorohana ny gaboraraka. Takinay ary amin'ny
kambana ao anatin'ny voamerany fitaterana ihany koa dia hoe efa nisy ny tolo-kevitra ny amin'ny hoe ohatran'izao ny tokony hafahana mandamina an'ilay izy mba ho irindra tsara ilay fitaterana mba tsy isian'ilay gaboraraka dia engany ho tanteraka arak'izay tokoa ny zavatra misy zany ao anatin'izay fampidirana anazy ho ara-dalàna izay. Fa indrindraindrindra ihany koa ny isan'ny takinay amin'ny sehatra ny fitaterana dia hoe apetrao ilay lalàna manasazy satria ny zavatra izy dia zao rehefa ho atao ara-dalàna io dia tsy maintsy isy indray ny clandestin mba sady iarovana an'ireo efa hiditra ao anatin'ny ara-dalàna no iarovana anay ihany koa izay sanatriavon'ny vava isubira indray an'ilay fifaninanana tsy ara-dalàna teraka ireo tsy manara-dalàna samihafa zany ao anatin'izay. Tsy misy olona misehatra ao anatin'ny fitaterana raha tsy misy rijatena mife azy. Tsy misy olona misehatra ao anatin'ny fitaterana raha tsy mandovola amin'ny fanjakana. Ary raha commune andresana dia tsy tokony nisy olona misehatra ao amin'ny fitaterana raha tsy mandovola ihany koa amin'ny commune urbaine Tananarivo raha Tananarivo ndresana. Dia eto zany zay anara-maso an'izay mba tsy ho iza irery ilay hitakina vola raha pitso raha afaka pitso fa ampitoviana tantana rehefa samy hisehatra ao amin'ny fitaterana daholo. Andrasana araka izany toy ny fionana teo amin'ny rotonta makasika ity raha ity. Fa manodidina ny 7,4 sy 7 hetsy ny olona mamono tena isan-taona maneran-tany. Ka matetika ny fahaketrahana sy ny olana ara-tsaina no antony lehibe anaovana izany araka ny fanazavana. Misy fambara mialoha ireo olona tratry ny faketrahana lalina toy ny fahaverezana fanantenana, ny fitiavana mijanona irery, ny fiovantoetra sy ny resaka miverimberina momba ny fahafatesana. Mila fanohanana ara-sosialy sy fampiainona tsy misy fitsarana ireo olona ahitana fambara ireo raha ny fanazavana atrany. Ny antsipriana izay vaovao izay. 70 minitra ny elanelam-potoana amin'olona iray tena ao aorian'ny fitenenany hoe hamono tena izy raha ny fanazavana ireo manam-pahaizana manodidina ny 7,4 sy 7 hetsy ireo olona mamono tena isan-taona maneran-tany araka ny tatitry ny sampandra maneran-tany misana ny fahasalamana, ny fahaketrahana sy ny olana aran-tsaina no tena antony manosika ny famonotena anisan'ireo tranga mahazatra amin'ireo olona tratry ny fahaketrahana lalina, ny fahaverezan'ny fanantenana, ny fitiavana mijanona irery ary ny tsy fahitana zavatra tsara intsony eo amin'ny fiainana. Eo ihany koa ny fiovana tampoka amin'ny toetra sy ny fomba fijery ary ny faniriana tsy hifandray amin'ny hafa fa indrindra ny resaka miverimberina momba ny fahafatesana sy fahatsapana lalina fa tsy misy antony intsony ny fiainana hoy Sandra Rakotomalala. Tsy zakan'ilay olona intsony ilay izy ataoko ve hoe raha ohatra hoe mampastera anahy dia hoe zakany ara-panahiny, zakany sainy, zakany fony mafy loatra tamin'ilay izy eo ny mety hoe misy choc. Misy ihany koa ny olona ohatrany hoe ny zavatra ny tontolo izay niainany sy misy azy dia ohatrany hoe manosika anazy amin'izay zavatra izay foana. Dia io ny tena marina izay mihitsy ny olona hoe tsy mahatsapa tena tsony izy hoe manana an'ilay ressource na ilay hoe angovina zavatra eo aminy entiny hatrehana an'ilay zavatra anankiray sy ilay zavatra mety hatrehany. Ny afaka hisorohana anazy aloha dia ny mizara, miresaka. Tena mila miresaka ianao amina mpanompon'Andriamanitra, amina namana, amin'ny fianakaviana, amin'ny olona rehetra izay manodidina anao. Mazava ho avy tsy maintsy hiteny eto hoe mila mivavaka satria izay teneniko izay hoe tsy zakany sainy, tsy zakany nofony, tsy zakany momba ny fahatsapany intsony ohatra ilay izy mila miverina amin'Andriamanitra. Fa ihany koa ny anisan'ilay izy mila olona izy miaino anazy, mila zanan'ilay izy moa tena fiten'ny olona anazy dia hoe manana soutien social izy, mila manatona professionnel rehefa tena ilay olona ilay tena hoe professionnel rehefa tena hitanao sy ihany ho antsika manodidina azy ireo kosa ny fiainona azy ireo tena ilaina. Teneno izy hoe ndao tsika hiaraka andeha tongotra kely, anao dia tongotra kely mba ahafahana miresaka. Ny antony anisan'izay eo amin'ny 90 minutes eo sy 10 minitra eo ny fotoana anankiray hitenenan'ny olona anankiray hoe te hamono tena izy sy ny passage à l'acte. Maneran-tany olona Anarivony no miady amin'ny fahaketrahana sy ny ady aran-tsaina isan'andro raha tsy voakarakara sy tsy voatsabo ara-potoana izany fahakivinjany dia mety hitarika amin'ny fahafatesana raha ny antotanisana avoaka ny fikambanana iray sampirenena misahana ny fahasalamana na ny OMS dia olona iray no mamono tena isaky ny 7 segondra ary misy iray hafa manandrana mamono tena isaky ny 3 segondra. Mila fanohanana ara-sosialy sy ara-moraly ny olona mandalo fahaketrahana sy manana faniriana hamono tena. Mila namana, fianakaviana, mpiara-miasa na olona ara-panahy no metana anazy
azy ilaina ihany koa ny fahavononana ifampiresaka amin'ny olona ary indrindraindrindra ny fahaizana miaino tsy misy fitsarana. Misy mihitsy fikambanana izay efa nisokatra ho an'ny olona rehetrarehetra maneran-tany dia mazava ho azy misy an'izay numéro téléphone zay ho an'ny olona izay mila miresaka. Eo ny tontolon'ny fiangonana, eo izay le teneniko anao teo hoe soutien social, ny social ny fiarahamonina, ny ray aman-dreny, ny namana, ny tena nisan'ny zavatra tena important ihany koa dia tsy mijanona irery. Raha vao manana eritreritra na resaka hoe te hamono tena ny olona dia tokony tsy mijanona irery le olona fa tokony hoe misy olona miaraka aminazy foana. Eo moa izany le tenenako hoe misy manantona ireo mpanompon'Andriamanitra eo le hoe ara-pinoana, ny fianakaviana ary ihany koa ireo professionnel zany hoe olona tena hoe afaka handray an-tanana an'izay zavatra izay. Le eo amin'ilay environnement le olona foana no mila tsaraina sy amboarina satria ny environnement le olona no miaccompagner anazy. Dia iny zavatra important be izay indraindray le izy tsy niavin'ny olona. Androany moa ny andro maneran-tany hiadiana amin'ny famonoantena ka tanjona ny mampatsiahy fa hasoroana ny famonoantena rehefa miaina anaty fiarahamonina tsy misy mitsara ivelany, ny fiaraha-miaina anaty fifampiainoana ho hiatrany ny fanazavany Sandra Rakoto Malala. Maresaka avy any ivelany taoriny roa andro nisy ny fihetsiketsehana mafy nataon'ireo tanora nepalais ho fanoherana ny fanakatona ny fanjakana ny tambazotra sosialy sy ny kolikoly ka nafatesana olona 20 dia noraisy ny tafika nepalais ny fandaminana ny tanàna nanomboka androany. Napetraka arak'izany ny fepetra amin'ny tany misy otakotaka na ny couvre-feu manerana any Nepal. Na dia nametra-pialana zany prime ministre ary na dia navery ny fanjakana nosokafana zany tambazotra sosialy. Dia vao mainka ny amafy ny hetsika ka nidoran'ireo mpanao fihetsiketsehana ny ankamaroan'ireo biro-panjakana manomboka amin'ny lapan'ny floa nepalais ny parlementa ireo fitsarana eny hatramin'ny tranon'ireo mpitondra ny antsipriany izay vaovao izay. Korontana sy ororo no nanjaka tao an-drenivohitry Katmandou sy manodidina taoriny ny fahafatesany vadin'ny prime ministre nepalais teo aloha taoriny nandoran'ireo mpanao fihetsiketsehana ny tranony tao amin'ny faritry Dalu ka kila tanteraka na dia nentina aingana tany amin'ny hôpitaly aza ilay ramatoa dia tsy tana intsony ny ainy. Ankoatr'izay nodoran'ireo tanora antsoina hoe génération Z ny lapa sy ny biro-panjakana toy ny ministera, ny parlementa ary tonga hatramin'ny tranon'ireo mpitondra. Vaky nandositra ireo mpitondra toy ny ministry ny vola any antoerana nametra-pialana ny prime ministre ao antoerana. Ny alatsinainy fahavalon'ny volana septambra lasa teo no nipoahan'ireo tanora rehefa nakaton'ny fanjakana ireo tambazotra sosialy 20 toy ny WhatsApp, Facebook, YouTube sy ny Instagram. Nidina andalambe avy hatrany ireo tanora anarivony maro nitaky ny fanokafana ireo tambazotra ireo. Nanohitra koa ny kolikoly sy ny nepokid izay hoe fanomezana natombondainy ho an'ireo zanaky ny mpitondra. Ankoatra ny atezerana dia mitaky fiovana ireo tanora. Rehefa nipoaka andraraha dia tsy voafeny ireo mpitandro ny filaminana intsony ary dia nampiasa herisetra goavana izy ireo toy ny fitifirana ka nahafatesana tanora 20 izany dia manjato hafa naratra. Nanomboka androany dia nandray an-tanana ny fandaminana ny tanàna izay rotika ny tafika nepalais. Napetraka manerana any Nepal ny fepetra amin'ny tany misy otakotaka. Miantso ny tanora sy ny vahoaka ho amin'ny fitoniana ny lehibe ny tafika. Eo koa ireo firenena piray vodirindrina toa any Chine sy Inde izay miantso ho amin'ny famahana ny krizy amina dinika. Andraisan'ny rehetra anjara azahoana mametraka ao anatin'ny foezaka ny gouvernemanta vonjimaika hitantana ny firenena. Zao kosindray atsika dia anaraka ny afakely. Nanomboka tamin'ny taona 2024 ny hafaingana kokoa noho ny teo aloha ny fiodinan'ny tany. Ny enaray faingo 5 milisekondra ny halavan'ny andro tsirairay. Raha mitohy fironana io dia isy zava-baovao hitranga, zavatra tsy mbola nisy hatr'izay. Mety any sorana segondra iray ny fotoana iraisam-pirenena UTC, tsy ampiana segondra toy ny fatao hatr'izay intsony zany, fa any sorana segondra. Dingana ara-potoana mbola tsy natao mihitsy teo amin'ny tantara. Ny fiovana miseho ao amin'ny ati-tany no mahatonga izany. Eo ohatra ny ranomandry miempo, ny fizaran'ny lanjan'ny tany, tranga jeofizika tsy azo tsiny sy ny havina. Misy fiantraikany goavana izany amin'ny solosaina, ny satelita, ny rafitra fifandraisana ary na dia ny tsenam-bola aza, izay miankina amin'ny ampahany segondra kely indrindra. Segondra iray mety ho kely amintsika fa amin'ny taona 2024 mety hanova gadona eran'ny tany. Ankoatra ny any anaty Indiana,
lamba firakotra, kidoro sy ny maro hafa dia monina ao anatin'ny volomaso koa ny akarien. Bibikely tsy hitan'ny maso tsotra ny akarien fa amin'ny alalan'ny fitaovana manokana. Rehefa amin'ny alina matory iny dia mivoaka mivezivezy eny amin'ny tava ny akarien. Mifanambady mivantana eo amin'ny hoditra ny lasiny vavy. Ny akarien vavy dia mametraka tody eo anelanelan'ny 20 ka hatramin'ny 420 ao anatin'ny fakan'ny volomaso tsirairay. Mihinana ireo sela maty amin'ny hodi-tava no asan'ity bibikely ity. Vokany, mihavao no hoditra ary velombelona isan'andro. Araka izany, mikarakara ny hatsaran-tarehy amin'ny fomba voajanahary ny akarien rehefa matory isika. Amoadry no anarany, lehilahy teratany iranianina, nandritra ny 80 taona mahery, dia ny tsy nentin'ny sasa iamoa. Nino manko ny tenany, fa ankarary azy na mety hahafaty azy ny rano. Nitoka-monina tany amin'ny tanàna iray any atsimon'ny Iran iamoro ary nipetraka tanaty tranobongo. Feno setroka sy vovoka ny hodiny, maloto be ny akanjony. Niavaka ihany koa ny sakafo ny amoa satria nihinana sokina natrandraka manta ny tenany. Misotro rano amin'ny kapoaka, efa rafesina ary nifoka ihany koa. Nanaja ny amoa ny mponina na dia nitoka-monina azy izy. Ny sasany nino fa narova ny finoany amoa fa ny hafa kosa nahita azy ho endrika hafahafa ara-panahy ary somary misteriany. Vao haingana taorian'ny taona maro nitokana monina dia nanaiky andro ihany amoa sambany tao anatin'ny 80 taona mahery ary volana vitsivitsy taorian'izay dia maty izy. Tapitra ny fampahalalam-baovaontsika tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany ny hatramin'ny farany isorana ny teknisianina sy ny namana mpanao gazety nafana ny anatontosa izao fampahalalam-baovao izao mametraka ny soavatsara. Veloma tompoko.